ahoana no fa mandroso raha tokany kolokolo no fa mamindra lazaina hoe ny tanora no avy ny firenena nefa atao ahoana raha ny ampianarana izay miaina tsindry azo lena satria ho niatsy nanaiky ny iray ara-nofo aminy dia nofoko no nipotehiny fa hono izy manam-pahefana eo anivon'ny sekoly raha resaka fanovana noty efa voafehiny magaga na hitaraina ho niatsy isy iainy na ifanatrehana aminy io nyresaka za tsy isy iny fa efa voavidim-volana amin'ny fitsarana eny nanzoako raha nanany fahefana mampanontany tena hoe ahoana zany ny amin'ny tany-tandalana sady koa ve hoe rehefa manan-katao dia tsy hiarany lalàna fa afaka manao izay danin'ny kibony miaina ohatry ny anaty fanjakana ibaroa dia manandra tena sy moeraoera hoe izay tiako atao io na eto na eroa dia ahoana zany momba no avy Madagasikara raha fotom-pisainana ohatry izany ny voizin'ny zareo tokony hanatsara ny tantara raha ny amin'ny fandrosoana dia efa tsisy azo antenaina satria ny fomba fiasany mihitsy ny mila hovaina lazao azy fa tsy misy afa-tsy ny fanjakana tsara tantana ny mety hampandroso sy hampanjary ny firenena raha manana ampahafantaro azy hoe mila feheziny aloha ny kolokolo fa zany ny andrakina ny zavatra rehetra mandeha noho izy metraka amin'ny vatana eo amin'ny asa sahanina sy ny andraikitra raisin'ny daholo be ary koa ny ahitana taratra ny tena tany-tandalàna zany hoe lalàna velona miatra amin'ny olo-pirenena rehetra fa tsy hoe mahay be irakoa dia afaka madiojiona sy nandoa etra sy sanatria filambaniny fa mangetahita tany milamina misy fitsarana tsy mitanila eny fanjakana tsy maniratsira ny zon'olombelona fa azo atokisana mamelona ny firaisakina eo amin'ny sampiarabelona sy ireo mpitondry isatsokajiny izany hoe ihany fa ny fandrosoana koa tsy mafiorina raha tsy arahan'ny fahombiazana zany hoe tratra ny tanjona napetraka dia nivokatra izany azo sampahitanana ka hita miariary eo amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny toe-karen'ny tanindrazana hoe ny miala amin'ny fari-piainana ambany izy ireo dia mirona makany amin'ny fivoarana eo no ahitana hoe nay nampiasa ireo fitaovana teo ampelantanany ve ny mpitondro fanatsarana ny tontolo ikambanana fa iza mitantana izany fa ilaina koa ny asa anaty fangaraharaana mampifanakaiky akolaka ny vahoaka sy ireo mpandraharahan'ny fanjakana satria ampahafantarina azy ireo ny votoatin'ny safidy natao ilaina mitatitra aizan'ny tsirairay hoe aiza hoe sika izao inona avy ny zavatra efa vita dia inona mbola tokony ho atao arak'izany hita fa ny fanjakana tsara tantana ny fanalahidin'ny fandrosoana sy fialana amin'ny fahantrana fanjakana miasa anaty fangaraharaana mahomby amin'izay atao manaja ny fahaleovantena ny fitsarana indray ny andraiky ny manoloana ireo zavatra rehetra miseho fa indrindra fanjakana miady amin'ny kolokolo eo amin'ny sehatra rehetra ko mahay izy raha mitantana sahy mandray fepetra